Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Androany dia andro zoma, andro lehibe ao anatrany finoana Islam, ary andro amakina ny suratul Kahf. Satria ny famakinao an'izany sura izany dia manazava ny tontolo andronao manomboka ny zoma androany mandra-pahatonga ny zoma manaraka. Ary ao anatin'izany suratul Kahf zany dia misy tantara efatra nataony Allah hakantsika lesona entintsika miaina eto ambony tany. Ary ao ny tantara fahatelo. Indray andro mpaminany Musa alayhi salam ny toroteny tamin'ireo zanak'Israely. Rehefa vita izany toroteny zany dia resy lahatra avokoa ireo zanak'Israely ary nankatoa ny toroteny izay nataony mpaminany Musa. Ka nitsangana ray tamin'izy ireo nanampina ny mpaminany Musa ka niteny taminy hoe moa ve mbola misy olona mahay na mahalala zavatra mihoatra anao eto ambony tany ry Musa? Dia namaly Musa taorinan'izay hoe tsy misy ozy izy olona mahalala fa izaho no faratampony amin'ny fahalalana raha mbola eto ambony tany. Taorinan'izany dia nalefa ny tompo Zanahary ny afatra tamin'ny mpaminany Musa hoe ory Musa, any ambadimbadika any dia mbola misy mpanompo anankiray mahay sy mahafantatra zavatra mihoatra anao ry Musa. Ka raha voanainao an'izany mpaminany Musa dia niazakazaka nanontany ny tompo Zanahary hoe aiza ny toerana misy an'izany olona zany fa ndeha ianarako ny fahalalana any amin'izany lehilahy izany. Dia niteneny ny Allah hoe amin'ny toerana antsoina hoe Majma al-Bahrain, izay toerana fihaonan'ny ranomasina anankiroa no misy an'izany lehilahy zany. Niazakazaka i mpaminany Musa niaraka tamin'ny mpanampiny nandeha tamin'izany toerana zany, ary rehefa tonga teo izy dia nahita an'izany lehilahy zany ka niteny taminy hoe afaka ve ny tenako mba hiaraka aminao haka ny fahalalana izay nampianariny tompo Zanahary anao. Dia niteneniny izany lehilahy zany hoe ory Musa, tsy vitanao izy izy ny miaraka amiko ary tsy manam-paharetana anao raha vao hiaraka amiko. Dia niteny mpaminany Musa hoe mangataka amin'ny Allah mba aharitra zao raha miaraka aminao. Lasa izy roa nitengina sambo. Rehefa nitengina sambo izy ireo nalakana, rehefa tonga talohaloha tao dia nolavany izany rangahy zany ilay lakana izay nitengena izy ireo. Dia niteny Musa fa maninona ozy izy no nilokanao ity? Dia niteny izany lehilahy zany hoe tsy efa niteneniko anao very Musa fa tsy vitanao ny miaraka amiko, satria ny zavatra ho ataoko dia zavatra mety tsy hoekeny saina fa misy fahalalana sy fahendrena lehibe aorian'izany. Lasa indray izy ireo nandeha tamin'ny tanàna anankiray ka nahita zazakely nilalao dia nivonoana izany rangahy zany. Dia gaga i mpaminany Musa alayhi salam, fa maninona no vononao ity zazakely izay tsy manan-tsiny ity? Dia mbola niteny izany rangahy zany, moa ve tsy efa niteneniko taminao ry Musa fa tsy vitanao miaraka amiko? Dia nialatsiny indray i Musa hoe mialatsiny fa adiniko izy izy ny tsy tokony hanontaniako ny zavatra izay ataonao. Dia niteny izany rangahy zany hoe raha mbola miteny zavatra hafa anao aorian'ny fiarahako aminao ity dia eo no tsotsoromamba isarantsika. Lasa izy roa nandeha tamin'ny tanàna anankiray, izay tanàna izay poninao dia mahihitra, tsy te mamoaka vola ary tena mahihitra tokoa. Rehefa tonga tao dia nanday izy ireo ny hampiatrano ny mpaminany Musa sy izany lehilahy tsara fanahy zany. Dia rehefa nandehandeha kely tao amin'ny tanàna io dia nahita rindrina izay efa irodana. Dia lasa izany lehilahy zany teny tamin'ny mpaminany Musa andao izy izy atsangana antsika ity rindrina izay efa irodana ity. Dia niteny Musa alayhi salam, fa maninona anao manampy ny olona izay nandrara ny fampiatranonanao? Tsy nanaiky ny fampiatranonanao, tokony ho avelanao any izy ireo. Dia niteny izany lehilahy zany hoe eto izy ny tsotsoromamba isarantsika, satria efa niteny taminao zao hoe tsy tokony anontany ianao ary tsy vitanao ny miaraka amiko. Ka ho lazaiko aminao izy inona ny antony nanaovaka an'ireny zavatra anankitelo reny. Izy rehefa avy eo samy mandeha amin'ny lalany antsika. Anao any an-trano any dia mieritreritra koa hoe inona ary no zavatra
zay tiany zany lehilahy zany ahatongavana tamin'ny fihetsika rehetra zay nataony zany. Insha Allah raha pitso alla amin'ny andirect atsika ho anazavantsika amin'ny antsipriany zany tantara izany mahakasika ny mpaminany Musa alayhi salam sy zany lehilahy antsoina hoe Khidri zany. Fa ny lesona kosa ho antsika rehetra indrindra ireo mpampianatra izay nitony tena fa mpampianatra tadidio fa tsy misy olona faratampony amin'ny fahalalana eto ambony tany. Aza miteny mihitsy hoe nenahy ihany ny marina, za no farany mahay, za no enjana indrindra amin'ny fahalalana. Satria mpaminany Musa ny teny an'izany, nieritreritra izy hoe izy mpaminany miresaka mivantana amin'ny Zanahary ary izy no lehibe n'ireo zanak'Israely ka nieritreritra fa izy no faratampony tamin'ny fahalalana. Fa niteneniny Zanahary mbola misy lehilahy hafa. Ary no amarin'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany teny izany manao hoe wa fawqa kulli zi ilmin alim. Ary ambonin'ireo manampahaizana dia mbola misy mahay noho izy ireo. Ka afatra ho anao aza mieritreritra fa ianao no faratampony amin'ny fahalalana. Fa fahalalana misy zavatra hainao, misy ny tsy hainao, ary misy ny hainy hafa, izany dia mety tsy ho hainao. Zay ny fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous, atao j'aime fa mbola maro ny fampatsiavana retintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.